mponina Ambotry Manjaka nanatitra fanampina teny amin'ny BNGRC androany. Fitantanan-draha rahampirenena tsy mazava ny politika ny fanjakana. Toamasina nitranganana fanafiana amin'ny tampiadina indrony sesy. Dia amikafaliana omba ampirarintsoatra ndray tokasy tokovavy no entina manantitra ny arahaba ho anao tokatrano tokasoa atao anatin'ny fampalalam-baovao ny MBS amin'ity alin'ny Alakamisy 17 Febroary 2024 ity ary dia asainay ampitiavana sy ampanajana ihany koa ianao anaraka ity vaovao ity hatramin'ny farany. Araka ny fahitantsika tamin'ny lohateny-baovao teo dia nidina teny amin'ny BNGRC androany ny solotena ny mponina teny Ambotry Manjaka teny naneo ny firaisan-kiny ary nanao vonin-kava mahatratra tamin'ny rotrabona zay no antony dinaizy ireo teny antoerana. Asin'Andre Malala sy Mathieu Prince no mitatitra ny vaovao. Afatra mahatonga saina ho an'ny mpitondra fanjakana no nataon'ny vahoakana Ambotry Manjaka androany. Fiatsika izay midika heviny maro satria vary vokatry ny tany tao Ambotry Manjaka no natolony ho an'ny traboina noho ny fandalovan'ny andro ratsy lasa teo iny. Ankehitriny anefa dia mandeha indray ny feo fa mitady hanao letrezana eny Ambotry Manjaka ny mpitondra fanjakana. Atao hinana nametrana ny ministra vaovao mbola tsisy ny nansio loatra eto. Zao izay mantsy no tsara fantatritsika ihany koa satria tao anisan'ny condition préalable ao anatin'ny fanantanterana ny expropriation pour l'utilité publique nge idele ifankankevitra. Izany hoe fankankevitra tamin'ny voalohany indrindra mihitsy le fidinany fotony ny tokony natao fa tsy natao. Hatramin'izao dia nisy ny ministra vaovao iny azo aloha izay mbola iseho atoato fa mbola tsy misy mihitsy zany ny hoe fifampiresahana zany hatreto. Izao ny zavatra inonay ary ny mifanohitra amin'izany. Maheno izy efa misy teknisianina mitady hidina nanao letrezana nanao amboletra hidina eny amin'ny faritra ka eo ny olana. Tsy misy fampimanana, tsy misy ninina. Zay kosa ngamba mba miteny eto hoe tsy dia mendrika loatra ka ohatra ka hoe ataon'izay. Vary gasy sy vary makalioka avy eny Ambotry Manjaka ireto natolotra androany ireto ary inona fa atonga saina ny mpitondra mba tsy hanototra ny tanimbary any hektara maro. Fa eo amin'ny resaka fanendrena gouvernoura izay misolo ireo lehibe ny faritra teo aloha kosa indray dia nivoaka omaly ny anaran'ireo gouvernoura amin'ireo faritra sasany tao aoriany ny filan-kevitry ny ministra. Mbola adihevitra mipetraka kosa hatreto ny ametrahana mikasika ilay fizarana ny faritra ho 13 araka ny nambaran'ny filoham-pirenena Germaine Menjanary mitondra ny vaovao. Mampametra-panontaniana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Hoaizy Madagasikara tsy matotra ny fanapahan-kevitra isehoana tandrevaka ny fiainam-pirenena. Ity ilay teny mita na ny communiqué izay nivoaka omaly. Fanapahan-kevitra natao maresaka be teto amin'ny firenena fa mizara roa ny faritra vatovavy fitovinany. Nivoaka ny anaran'ny gouvernoura omaly. Tsikatra fa tsy mivaky ho 13 indray ny faritra eto Madagasikara raha ity taratasy ity fa mijanona ho 12 ihany. Tsy ny tsy fivakisan'ny faritra na ny fivakisan'ny faritra no adihevitra mipetraka fa ny fomba fandraisana fanapahan-kevitra mihitsy. Raha tsy ahivina mantsy dia efa nisy ny fanapahan-kevitry ny fanjakana ny amin'ny sorabola ho an'ny faritra faha-13 ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ho amin'ny titona ity ary efa lany teny anivon'ny antenimiera sy nankatoavin'ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenany io teti-bola io. Raha vao miresaka hoe volam-panjakana dia mazava ho azy fa volam-bahoaka izany. Tokony azava amin'ny vahoaka malagasy avokoa araka izany ny fiodinany zavatra rehetra eto amin'ny firenena mba tsy atompotrano mihono ny vahoaka. Efa nampisy resabe teo amin'ny sampanao politika ny fampidirana io volavolan-dalàna ny amin'ny fizarana faritra ho 13 io ary avetrany dia nampidirana ao anatin'ny teti-bolam-panjakana io faritra fa 13 io. Nisy mihitsy aza ny solombavam-bahoaka ny laza fa mandeha alohan'ny omby ny sarety satria tsy mbola novakiana akory ilay faritra no efa nampidirana ao anatin'ny teti-bolam-panjakana sahady. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe atao inona zany ny vola natokana ho an'ny faritra fa 13 io. Mila fanazavana momba izany ny vahoaka malagasy.
fa manoloana ny fitantanana ny raharam-pirenena ankehitriny dia maro amin'ireo mpanao politika sy olo-pirenena tsotra no manao ny fanehoan-keviny ho an'ny eo anivon'ny CFM manokana dia teboka telo no nitsipihany tao anatin'izany makasika ny fitondram-panjakana ankehitriny ny andindinin'izay hoentin'ny Germain no menjanahary eo amin'ny sariny toky Ramarola. Ankoatra ny fahaizana manavaka ny lahara-pahamehana dia fototra ho an'ny fampandrosoana ny firenena ny fahaizana mametraka fitoniana ara-politika na ny stabilité politika. Atreto anefa dia mbola samy bangy ireo eto Madagasikara. Very anjavony ny filazana fa ametraka fitsinjaram-pahefana tena izy fa itsabahan'ny mpitondra avokoa izay tiany itsabahana isaky ny sampandraharaha. Ampanjavonina ny zavatra mazava voalaza ao anatin'ny lalam-pandrenana. Ninina asa fampandrosoana hatao ka tsy milamina ny tanitsika indrindrindra amin'ny resaka politika dia tsisy asa fampandrosoana hovalina ka izay indrindra no mahatonga anay miezaka manazava amintsika samy malagasy mba hisian'izay fitoniana ara-politika zay. Fitoniana dia hahafahantsika manao ny asa fampandrosoana ray zay. Faharoa, ny fampandrosoana tsy mifototra amin'ny sotoavina, zany hoe ny olona maholona dia tsy fampandrosoana hipetraka amin'ny fotony zavatra zay. Ary fahatelo, ny fampandrosoana dia tsy maintsy miainga avy amin'ny fotony. Tokony jerena io fahefana omena ny fokontany io na ny commune koa satria ny fampandrosoana dia tokony hiainga avy amin'ny fotony, zany hoe avy amin'ny sotoavintsika malagasy izay manaja ny teny ierana. Ka raha ohatra misy an'izay teny ierana zay tako angamba moramora ny mametraka ny asa fampandrosoana. Rehefa mifototra manaja ny sotoavina ka manaja ny rafitra ambaratonga any amin'ny fototra indrindra ny fampandrosoana, ny zavatra tiaka atao dia moramora ho antsika ny manao n'izay asa fampandrosoana zay. Fa raha ireo no atao tsinotsinona tsisy mivalona ny asa fampandrosoana zay atao amintsika. Fa tamin'ity andro ny 13 Febroary ity no andro maneran-tany ho an'ny radio na ny onjam-peo. Nanao fanadihadiana manokana momba ny radio sy ny anjara toerany Asin'Andre Malala sy Mathieu Prince androany. Mbola manana ny anjara toerany lehibe eto Madagasikara ny onjam-peo. Mahaliana ny olona kokoa ny fiainona radio raha oharina amin'ny famakiana gazety sy fijerena fahitalavitra. Antony, aingana kokoa ny fampitana ny vaovao ara-potoana ary takatry ny rehetra ny fanjifanany radio. Ho an'ny fahalalan'ny onjam-peo tsy miankina nefa dia manomboka voateritery ny fahalalan'izy ireo. Malalalanja ny radio indrindra tao aorian'ny namaro anisa ireo radio tsy miankina manerana amin'ny Madagasikara. Mariky ny fahasamihafana zany ary endrika iray sehoan'ny maro lafy rehefa tranga ny rehefa tonga teto amintsika eto Madagasikara zany no hoe tsy manjaka tokana tsony ny haino manjery tantanin'ny fanjakana. Misisika indray ny fanjakana amin'izao fotoana izao tady ampandevan'ny fandaharana ny amin'ireo haino manjery tsy miankina izay azoko ambara fa tsy dia ananany tsy loatra zany satria manana ny cahier de charge azahoany amin'ireny ahafahany mitrandraka ny radio tsiraray. Maheno fitarainana manerana nosy hoe misy fandarana ataon'ny ministra aty amin'ny RNM sy TVM dia angatahana terena fomba kolaka ny radio tsy miankina andefa zany. Toe-javatra mifanohitra amin'ny fahalalana zany, fahalalana izay nitaketsika. Fa tamin'ity fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny onjam-peo na ny radio ity dia nanana ny heviny ihany koa teny amin'ny trano fonenany teny Anosy Suzel Ravololo Mianta izay mpiasana radio misotro ronono ary efa nanatrakefa antonany maro tao anatin'izany. Dorantsika ny andinindin'izay eo amin'ny sariny Andry Rakoto Malala. Ny 7 avril 2006 no nidiran'ny radio voalohany teto Madagasikara. Mbola ny radio pirenena no nisy ary nanjaka tokana tamin'izany. Taty amin'ny taona 1997 vao nisy ny radio tsy miankina. Tahaka ny ahoana ny hoe miasa amina onjam-peo tamin'izany fotoana? Mpiasan'ny radio tamin'izany fotoana zany misy consigne maromaro zany. Teny ampiasainao malagasy akademika. Tsy miteniteny foana ianao argot zany vady.
de na le ino moa zany le fomba fiakanjonao ara ny vehivavy zany tsy ny pataloha tam'izany vehivavy tsy mipataloha lehilahy tsy maintsy manao palitao kravaty ary tadidiko tsara mihitsy fa za tamin'ny rotaka tamin'ny 72 vo nandeha ny pataloha satria tsy hita zay antsira rehefa aveo 7 taona diorina manahoana kosa ny fanomezan-danja sy ny toeran'ny radio ankehitriny hoe tsy haiko aiza le lalàna hoe tsy misy tsony ve zany le déontologie taloha satria ny vava tsy tahiteny ah hoe zay ve le liberté d'expression hoe za no kapakapa de short no entiko miasa na de tsy mety zany io toeram-piasana io ajao fa tsy kapa short no entinao miasa any ohatra zany de eo koa zany le hoe le fomba fiteny maninona mivoaka daholo ny argot rehetrarehetra io zao fiteniny ankizy rehetra zao avoaka daholo maninona atao hoe voalohany ane fa tsy voaloha maninona koa loha atao be de be le azoko lazaina fa tsy tonga ho tsaiko daholo eny ahany maninona ny sombana le teny malagasy ny zavatra tena tiako apetraka ary tena afarako zany de hoe itsika ao anatin'ny aino manjery itsika ny fitaratra ho an'ny vahoaka malagasy ny malagasy taloha zay mihitsy voalaza ny radio zay zany ny tena marina fa mbola eo amin'izay tontolon'ny aino vaky jery izay hatrany dia maro amin'ireo tanora amin'izao fotoana no liana amin'ny sehatra ity asa ity inary ny antony mahatonga azy ireo isafidy anao io asa io manana ny fomba fijeriny ihany koa ity mpiasa tamina radio misotro ronono ity filamatra eo amin'ny tontolon'ny aino vaky jery ny fanomezam-baovao ny fanabeazana ary ihany koa ny fampialana voly ny ankabeazan'ireo tanora amin'izao dia mirohatra ny asa amin'ny fahitalavitra na amina radio inona tokoa ary ny tena andrasany eo ampanatanterahana ity asy ity tsy vola makarena ho azonao am'ity ary ity tsy hoe lazam-boninahitra koa ho azonao am'ity fa le fahafahamponao le ao-ponao ao hoe tena nahavita zao nahavita zavatra zay ny zava-dehibe ary arakaraky ny mamafy an'le asa nareo angamba nandalo an'izany ko fa arakaraky le hoe tena saiky tsy vita iny saiky maty de vita iny vao mainka ianao tena hoe tena mahazo fifaliana ao am-po zay zany le tena hoe zay no azonao aminy le tena hoe adino le fanabeazana ao anatin'izay rehetrarehetra zay mpanara-baovao amina aino vaky jery samihafa ity mpiasan'ny radio misotro ronono ity mitondra ny fijery mikasika ny MBS ihany koa ny tenany efa ela zany nefa hoe mba manjerena ny télé ny MBS télé moa zany ny tena narahako amin'izao fotoana zao zany rehefa hoe mijery vaovao de misy hitako hoe misy professionnalisme tsy le teniteny foana tsy le hoe tonga de hoe riatana daholo ty rehetrarehetra ty fa mba ampahendrena ny tondrana ny vaovao rehetra de irariako ho an'ny MBS zany ma tsy iova zay mbola nahatahiry ireo radio fahagola ihany koa ny renim-pianakaviana ty zao efa tany amin'ny 770 talohan'izany ary angamba nisy 770 tany ty ny dadanay sy mamanay teny sotro zay nipetraka tamin'izany isotro madikapy iny radio luxe de ity zany de efa tsy mandeha tsony moa izy io namboarina ihany izy fa ohatrany hoe tsy de mandeha loatra de mampiasapiasa zavatra io de misy an'ity so ty combiné le radio sy tourne disque io de tourne disque mbola mandeha fa le radio ohatrany tsy mandeha tsony fa kitikitihan'le kizy ahodikotriny de tapaka le zavatra de tsy mandeha tsony ny radio fa ny tourne disque io mbola mandeha
avalitsika ao anatin'iny resaka momba ny fanadihadiana nataony Andrakotomalala iny ny momba ny radio fa natsony ny sampana misahana ny cybercriminalité eny amin'ny polisy etsy Anosy androany 13 Febroary 2024 ny mpanao gazety Janora Mambazafy izy moa izay tompon'andraikitra amin'ny pejiny Tserasera Madagets ary ratsaivina dia nisy omaly ny fizarany ny tranga iray miresaka ny fampiatsoana na convocation tao amin'ny tambazotra Tserasera Facebook tonga nanotrina azy teny an-toerana moa ny filohan'ny OGM na ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara Andriamatoa Gérard Rakotonirina nandritra ny fakanam-bavany ary andrasana ny toy nyity vaovao ity. Fa namoaka ny fanambarana mikasika ny raharaha momba ny solombavam-bahoaka teo aloha Ravelson Ludovic na ileva ihany koa ny firaisamonim-pirenena OSCS androany maraina edena Elias Tokiramarolano mitondra ny andindin'izay. Votoatin'ity ampamoaka nataon'ny firaisamonim-pirenena ity ny fitanilana sy ny tsy mangarahara ataon'ny fitsarana momba ny fanomezana fahafahana vonjimaika an'Andriamatoa Ravelson Ludovic na antsoina hoe leva. Ny ray feo ireto firaisamonim-pirenena ireto nampatsiahy ireo eloka ny ampangana ny leva izay nitarika tamin'ny fampidirana amponja azy ny volana May 2024. Isan'izany ny famonoana olona, ny fitrandrahana sy ny fampivezivezena tsy ara-dalàna ny hazo sarobidy izay narahana fanararotapahefana. Efa voasazy indray mandeha higadra 5 taona an-tranomaizina tao amin'ny ambaratonga voalohany izy no io fiampangana faharoa io. Tamin'ny volana Desambra dia tsy ahivina fa nomen'ilay mpampanolalana lehibe tao Toliara fahafahana anao mop na main d'œuvre pénale Andriamatoa Ravelson Ludovic nefa tsy ara-dalàna izany. Izao indray ny tenany dia nomeny fitsarana fahafahana vonjimaika. Manoloana izany dia maneho ny tsy fahafampony ireo firaisamonim-pirenena mivondrona ao amin'ny OSCS satria hita fa mbola sarotra ho an'ny mpitsara ny ampiatra ny lalàna amin'ireo olona manana fahefana eto amin'ny firenena ary hita ihany koa fa mbola manjaka ny kolikoly ao amin'ny fitsarana. Manoloana izany dia mangataka amin'ireo manam-pahefana rehetra voakasika ireto firaisamonim-pirenena ireto mba amoaka ny IST ho an'ny Andriamatoa Ravelson isorohana ny itsoahany any ivelany. Manantena ny tsy sy ny fitanilana ataon'ny fitsarana manoloana izao raharaha izao izy ireo. Notsindrin'izy ireo ihany koa fa isan'ny tomponantoka ary ny raitsin-kombakomba tamin'ny fanimbana ny valan-javaboarin'ny Menabe ity solombavam-bahoaka no esorina tamin'ny toerana ity. Nofaranan'izy ireo tamin'ny endrika fanontaniana moa ity fanambarana ity hoe roviana ihany vao faiziny fitsarana ao anatin'ny fahaleovantena sy ny tsy fitanilana ireo izay manao ny tsirariny ankoatra n'Andriamatoa Ravelson. Eo amin'ny lafim-baovao hafa kosa indray mikasika ilay valana aretina coronavirus dia nanio ny heviny mikasika izay indrindra sy ny fiantraikany ara-toekarena eto amintsika ny pahay toekarena iray edena Elia sy tahiry hena no mitondra ny andindin'izay. Miteraka krizy ara-toekarenany amin'ny firenena aziatsika ankehitriny ny fisian'ilay valana aretina coronavirus. Maro amin'ireo orinasa any Chine amin'izao fotoana izao no mikatona tanteraka noho ny fisian'ilay atao hoe mise en quarantaine. Etsy ankilany samy manakatom-baravarana ho an'ity firenena ity avokoa ireo firenendehibe izay efa nanana fifandraisana ara-diplomatika sy ara-barotra mba isorohana ny fidirany aretina ao amin'izy ireo. Raha ho an'i Madagasikara manokana tsisy fiantraikany velively amin'ny toekaren'ny Chine raha toa ka anakatom-baravarana ihany koa isika. Le volume commercial entre la Chine et Madagascar il est important ici, mais il n'est pas très disons, important sur l'ensemble, enfin sur le volume global de la Chine. En 2019, le volume global de la Chine pour ses imports et exportations se représente comme 4 500 milliards de dollars, et entre nous, entre Madagascar et la Chine, c'est 1 milliard. Donc 1 milliard sur 4 500, c'est à peu près 2%, 2,2%. Donc peut-être il y aura donc un peu de négatif dans le commerce entre vous et nous, entre Madagascar et la Chine, mais pour Madagascar, je ne pense pas que ça aura des conséquences très très graves. Na izany azy atahorana hiatraika mivantana eto amintsika ihany koa ity krizy ara-toekarena ity raha tsy mametraka paikady faran'izay aingana ny fitondram-panjakana. Raha mandray ny fepetra taka ny fepetra raisin'ireo firenendehibe ireo ny firenentsika ny amin'ny fidiran'entana sy ny fivezivezen'ny olona eto Madagasikara dia miena zany ny fahafahantsika mahazo entana sy ny fifandraisantsika amin'ny sinoa. Mila zany tsika miezaka
mamokatra va ato anatiny mety ho lafo tsara anao antsika le izy satria tsy maintsy amokatra tsika ho an'ireo filana zay latsika amin'ny andavanandro izay nafarantsika tany Chine teo aloha tsy hoe satria nisy le aretina fa mety ho vokatra tsara ihany koa zany no antsika eto Madagasikara ny mety ho vokadratsiny koa zany dia ny tsy fahafahantsika mamokatra andreo le filantsika raha toa ka tsy mahazo entana avy any Chine tsika dia mety hitondra antsika makany amin'ilay hoe tsy fahampiana na hoe crise ara-économique ka izay no tokony hametrantsika tetikady sy paikady ny fisian'ny coronavirus no mety hahafahantsika koa zany mampandeha arak'izay faran'izay aingana ny famolavolana sy ny fanatsarana ny tetikady ho an'ny famokarana ato anatiny mba hahafahantsika manome fahafaham-po ny filana fototra eto amintsika. Raha ny fomba fiasan'ny fitondrana ankehitriny anefa nijerena dia mbola sarotra ho an'ny malagasy aloha ny hanao famokarana anatiny ka tsy ankin-doha amin'ny Chine intsony eo amin'ny fanafarana ny entana na sakafo ilainy amin'ny andavanandro sy ireo karazana akora fototra ilain'ny orinasa eto amintsika. Fa tao aoriana ny fisokafan'ny lisam-pifidianana tamin'ny volana Desambra lasa teo dia nanao fanadihadiana mivantana tamin'ny olom-pirenena Iasin'Andriamalala sy Mathieu Prince tamin'ity androany ity ny andindin'izay. Ny volana Desambra lasa teo no nisokatra ny lisam-pifidianana ary farana amin'ny sabotsy ho avy izao. Eo amin'ny vanim-potoana io no voalaza lalàna fa azo ikitiana ny lisam-pifidianana ho an'ireo olona izay nanaovana fanadihadiana dia tsy marisika izy ireo hijery ny anarany ao anatin'ny lisitra noho ny fanitsakitsahana tanteraka ny zony tamin'ny fifidianana lasa teo ireny. Mbola tsy nijery ka le izy tsy na mifidy zany na tsy mifidy any amin'ny olona tianao tsy mety dia manahira anao mbola tsy nahazo lisam-pifidianana mihitsy ny atrana nazako para-panono tsy nakany aloha vao nampidirina voaingana mihitsy fa zay ty nany ambanivohitra be any district Sorona ndry tamin'ny fifidianana teo zay tsy tao anaty lisitra ny antony tsy fantatra ohatr'izay nefa tamin'ny fifidianana taloha tao foana naka anaranay sy ny renseignement rehetrarehetra fotsiny ny adjoint amin'ny fokotany dia zay zany efa mieritreritra hoe mety efa ao zany mbola tsy mijery mbola tsy mivérifie aloha satria vao tamin'ny herinandro izy naka an'ilay vady dia samy niara-tsy nahanina teo dia zay vao nalay ny vaovao zay zay koa zatra n'le hoe hatramin'izay zany ao foana ny anarana dia mifidy foana isaky ny fifidianany zay ny tena marina dia le teo tsy haiko hoe naninona dia tsy tao tampoka dia teo voagaga be. Raha tsy ahivina dia indroa isan-taona no misokatra ny lisam-pifidianana na misy ny fifidianana na tsy misy ka ity andiany voalohany ity dia mifarana ny sabotsy ho avy izao. Fa amin'ny tohan'ilay raharaha teny tosy mikasika resaka fanafiana ny alatsinainy lasa teo dia namoaka fampitambo avao androany teo anivon'ny gendarmerie pirenena mikasika ny zavatra nitranga iny. Vehivavy miisa 3 no tanàna Amponja Vionjy Maika. Ravirazafy Maherina sy Tokra Marolahy. Rehefa nalainam-bava ny mpiasan'ilay fivarotana miisa 3 raika ambin'ny 10 Febroary teo dia naiky ny olona iray fa tsy nisy fanafiana amin'ny tapetiny izany. Ny vavy miisa 2 kosa indray nanao izay fomba rehetra tsy hampangana azy izay marina fa samy tsisy mitovy nambaran'izy roa vavy ireto mahakasika ny zavanitranga. Tamin'ny alalan'ny antso an-tarobia moa nahazona ny tompona andraikitra mahakasika ny raharaha. Le toerana zany a lieu public dia lazainy fa hoe miaraka nidy amin'izy miaka otage tao izy ho vahoaka be manodidina dia tsisy nahita sa nanao invisible izy mivoaka teo ny tsisy nahita hoe iny fa mivoaka teo le olona. Zay zany fe anankiray zay. Fe faharoa ry zareo zany nilaza fa hoe tonga le olona dia ny anankiray ny saute sur 5 mètres fefy nefa izy tsy maratra tsy maloto ny akanjony tsy ninona mihitsy. Dia fahatelo le anankiray ny teny hoe le anankiray hoe niantso vonjy zany dia voatanao mihitsy izy miaraka amin'le otage le ataony otage eo le anina tonga ny gendarme dia miara-niditra sans ohatran'ny olona tsy fantany fa tsisy ninona ao anatiny izy miara-niditra gendarme ao amin'ny trano gendarme za maka précaution noho izy. Firaisana tsy kombakomba no nisy ary efa nomanina ny izoma miaraka amin'ny olona miandraikitra ny fifandraisana ny mpividy ny mpanentana ara-baritra iray ary lehilahy miisa 2 hafa izay nolazaina fampandroba. Araka ny fanadihadiana nataony zandary hatrany niditra tao anatin'ny tranombarotra ny ireo lahy tokony tamin'ny 4 ora sy 20 minitra ny alatsinainy teo akavolana nandritra ny tontolo andro. Mbola mitombo ny fanadihadiana mahakasika ireo lehilahy miisa 2 ireo izay nitsoaka niaraka tamin'ny vola 5 tapitra ariary sy finday maromaro.
fa mbola eo amin'izay tontolo ny resaka tsy fandriam-pahaleman'izay hatrany dia nitrangana fanafiana amin'ny tampetiana indrony sesy tao Toamasina tamin'ity herinandro ity. Tamin'ity tranga farany ity dia mpitandron'ny filaminana iray no naratra vokatry ny fifandonana Germain Menjanary sy Mathieu Princy. Ny fanafiana amin'ny tampetiana ao amin'ny renivohitry ny Betsimisaraka ity tatoato izay lehilahy mpandraraha iray avy an'ny Mananara avaratra akavola tao Toamasina no lasibatra ny alarobia teo. Efa nanaramaso mpandraraha ity anefa ny polisy ka raha voaraikitra ny fanafiana dia avy hatrany dia nanao ny asany. Vokany jolay iray nitondra ny volany no voatifitra teo amin'ny tanany. Raha toka polisy iray voatifitra teo amin'ny tongony no ny fanjevona teo amin'ny rotonta. Ilay mpandraraha io zany nandeha nakavola tany amin'ny banky sy teny amin'ny Orange teny Ampasimazava dia rehefa avy tany moa izy zany naka posiposy andeha hody mitondra an'ilay vola zany. Dia rehefa tonga teo amin'ny avenue de l'Indépendance teo devan'ny i posta be zany dia nisakanan'ilay jolay le posy mitondra an'ilay mpandraraha dia avy hatrany nanambana basy izy. Aza mihetsika izy tamin'ilay posy ajanona posinao dia avy hatrany ma zany mijanona le posy. Teo ny hoe ma zany tonga dia nanao tiran'lera izay polisy dia zay fotsiny miela zany tonga dia nitifitra avy hatrany ma zany le jolay anankiray dia voa tamin'izany ma zany ny polisinay anankiray voa tamin'ny sorokany ankavanana. Dia rehefa zay ma zany dia tsy maintsy niaro tena izahay dia nitifitra ary voa tamin'ny tongony izy. Dia mbola hafaka nilefa ihany le jolay anankiray io. Tonga dia nanakana 4x4 anankiray teo amin'ny avenue teny tondra le 4x4 ma zany tondra le mpianatra avy mianatra miaraka amina chauffeur anankiray miaraka amin'ny ray aman-dren'le ankizy dia nataony otage ilay chauffeur. Dia tonga dia niteneniny hoe malaky ataova malaky lay ataova maimaika ny fitondranao automobile. Dia tsy taitra ma zany le chauffeur satria izy zany tsy manam-poninnininy. Avy hatrany ma zay nasainy najanony le chauffeur tonga dia nitifiriny dia nitsoaka izy rehefa avy eo. Malheureusement ma zany maty le chauffeur rehefa tonga teny amin'ny hôpitaly. Dia nenjenay ihany satria be dia be zany ny olona teo nenjenay ihany dia farany ma izy zany lavolefina natsipin'ilay basy dia voasambobelona izy. Dia ny namany kosa zany rehefa nanao tiran'lera izahay dia avy hatrany tonga dia mijanona ry zareo ary voasambotra daholo izy dimlahy. Dia manoloana n'izao zavatra zao ma zany dia marina ma zany fa ny vola 20 millions d'ariary izay nentin'ilay mpandraraha izy hitatsika io ary azo soamantsara miaraka amin'reto gourmet sy bag reto volamena dia azo ihany koa ary tsy naninona ilay mpandraraha. Tsy ny ao Toamasina ihany no ahitana trangana fanafiana amin'ny tampediny io amin'izao fotoana fa faritra maro eto Madagasikara raha ny angom-baovao izay natao. Faraky ny vaovao no meno teo anivon'ny sampana mpamatatra ny mety ho toetry ny andro dia hita ao mikorotana tanteraka amin'izao ary miaratsy ny andro ao amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara mety hipaka amin'ireo faritra sasany izany. Edena Elias sy Tahiry ny aina. Mbola miodiody any amin'ny 70 kilometatra atsinanan'ny Toamasina ny ivon'ilay sisan-drahona navelany Rivodoza Francisco tamin'ny iray ora tolakandro teo araka ny fampitam-baovao azo avy amin'ny sampana mpamatatra ny mety ho toetry ny andro. Manantona miadina ny morontsiraka atsinanan'ny Nosy izy ka manoloana izany dia ambony ny tany fabetsahany rotsakorana no io afainganam-pandehany mora dia mora io ka mety hitarika tondradrano. Efa mikorotana tanteraka ny toetry ny andro any amin'ny morontsiraka atsinanana amin'izao fotoana izao ary toy amin'ny alahady 10 Febroary 2024 izany. Miovataka izao manaraka izao kosa ny fampitandremana ny fabetsahany rotsakorana amin'ny reto faritra manaraka ireto. Filazana miloko mena ho an'ny faritry Toamasina voalohany sy faharoa, Brickaville, Manoro, Vatomandry. Filazana miloko mavo kosa ho an'ny faritra Vatovavy Fitovinandy, Antanambao Manampotsy, Marolambo, Mangoro.
filazana amin'ny loko maitso ho an'ny fiaino ariva-tsinanana, Vavatenina, Ambatondrazaka, Manjakandrina, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Renivohitra, Antananarivo Atsimondrano, Andramasina, Ambatolampy, Antanifotsy, Antsirabe voalohany sy faharoa, Fandrina, Ambositra, Manandrina ary Ambomasoa. Ilazana ihany koa ny mpampiasa ranomasina sy ireo any amorontsiraka mba tsy handrika ialana ny mety isiny ny loza. Any ivelany kosa indray manoloana ilay doro afo izay mahazo any Aostralia dia nanao tatitra fohy momba izany androany teo anivon'ny sampana mpamono afo any an-toerana. Betsaka ny fahavoazana raha ny voalaza Germaine Menjanahary sy Tokora Marolano mitondra ny andinindinity vaovao ty. Isika vaovao hafakely no etsika manao izao vaovao izao hoentina manampy ireo sahirana dia amin'ny alalan'ny fivarotana ny akanjony no anaovan'ny mpanakanto Rijady asa soa ho an'ny sahirana. Ny andinindiny izay avy hatrany. Ity akanjo na robe hitantsika amin'ny sary ity no nanaovan'ilay mpanakanto Rijady nandritra ny etsika ho fankasitrahana ireo mpanakanto no karakarain'ny onjam-peo tsy miankina iray teto Andrenivohitra. Maro mpitsiriritra tokoa izy ity satria toy ireny mpanjaka vavy ireny i Rijady raha nanao azy. Ankehitriny mikasa ny varotra izany amin'ireo izay saha amin'ny vidiny lafo indrindra izy amin'izao, izany hoe atao vente en chair. Omena madiodio ny fika mba nampikarakara zaza-kamboty sy sahirana kosa ny vola azo amin'izany araka izao fanazavana izao. Andeha hody monko za io apetrako atanaty izy ty ambelako aty de le izy apetrako aty ma zay tia maka izy zay tia maka teneniko zany tsy maka bojo fa magnefa vola zany hoe amidy aux enchères, c'est-à-dire zay olo miteny prix farany ambony ro resine le vola tsy amena za fa ambarako anareo hoe ino le association amezana izy anampiana olo sahirana zaza sahirana de amezana association le vola afa le association ko any Mosibe tsy amena association ko fa aty atana. Tsy aivina fa i Rijady dia isan'ireo mpanakanto voahentsiky ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina momba ilay hira navoaka ny mitondra ny lohateny hoe Trakoely. Nahazo taratasy mandrara ny fanaparitahana io hira io ny tenany. Sy nankivy azy anefa izany fa vao maika naseho ny fa mpanakanto manana ny maha-izy azy i Rijady. Zay ihany koa no namarana ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity. Isorana mitafotafo hatrany ianao tany atokantrano naizanaiza misy anao ihany koa nanaraka ny fahitalavitry ny MBS ary dia manasanao ampitiavana sy ampanajana izay tsisy araka amin'ity fahitalavitra maminao ity mankasitraka ny teknisiana sy ny mpanao gazety ihany koa. Mandrapitafa toko lasy toko vavy samy io teny Andriamanitra.